Ho fanafanganana marim-potitra ny valin'ny fitiliana amina trangana-retina mpahazon'ny biby dia nisy ny fampitaovana fitaovana moderna sy manaraka ny fenitra iraisam-pirenena ny LNDV na laboratoire nasionaly misahana ny fitiliana ny aretim-biby. Fiara-miasa avy amin'ny FAO, banky iraisam-pirenena, ny tetika asa mionjo, ny FEL natao ny zoma 20 Aogositra 2024. Tanterana eto androany ny fampitaovana ny laboratoire de diagnostic vétérinaire mba ahafahany Madagasikara manana ny zany laboratoire araka ny fenitra zany mihodina ahafahantsika mitily araka ny fenitra iraisam-pirenena ny aretina mpahazon'ny biby. Madagasikara fantatsika amin'izao fotoana izao maro ny karazana aretina izay misy maneran-tany fa itsika dia mbola lavitra zany aretina be dia be zany ka zany no tombony ho antsika mba nananana ny laboratoire ahafahana mitily mba ahafahantsika misorona ny aretina hafa tsy ho tafiditra eto amintsika. Fampitaovana izay noentiny mpiara-mombona antoka androany nitanisaina teo ny FAO miaraka amin'ny Banque mondiale miaraka amin'ny projet mondial ary teo koa ny fandraisany ny tsika malagasy satria ny fond de l'élevage dia malagasy koa ny anjara koa tamin'izany fampitaovana zany noentina hanabevo hanatsara ny capacité de diagnostic ny laboratoire de diagnostic vétérinaire. Io hoentsika amanafehy ny fièvre de la véré-du-rif tamin'izao fotoana izao anisan'ny aretina mpahazon'ny biby eto Madagasikara ary miverimberina isan-taona. Zay fitaovana noentintsika amin'izao fotoana izao sy vitany hoe ahafahantsika mamey sy mitily ny fièvre de la véré-du-rif ihany, ahafahantsika koa misokatra amin'ny mamey ahafahantsika mitily izay aretina hafa akoatran'izay niresana fièvre de la véré-du-rif zay. Zava-dehibe tokoa izao fampitaovana izao ahafahany ty laboratoire ty diagnostic tokoa mihodina ary manomehany ny valim-pitiliana manampy ireo vétérinaire eny fotony amin'ny asa zay ataony. Ireo réactif zay nomena androany sy le fampitaovana natao nanampy ny laboratoire. Fa ny zavatra nisy natao teo aloha miahiahy zany atsika miahiahy manao diagnostic de suspicion atao zany ny fakana singa dia alefa ny velany no manamarina ny fitiliana. Amin'izao fotoana izao tapitra teo ny fandefasany, tapitra teo ny fandaniana vola mandefa singa ny velany manao diagnostic fa eto toerana ihany tsika afaka manao an'izay fitiliana zay. Marina fa efa misy ny tambazotra mpanaramaso ny aretim-biby eny fotony manatsara aingana ny fifandraisana sy ny serasera ary indrindra mampita ireo vaovao mahakasika ny fisiana trangana aretina miseho eo amin'ny biby.